Record FM manolotra na mafiady. Nosoratany Injara Somiora Lalaina Patricia. Nirina Ralala Olravaka Nofy Lairako Toarso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Lalaina dia nilozanao tokoa mantsy efa mianaka. Masika loatra ianao raha fahafatesana. Nahoana loatra re dia nilozanao toy izao Lalaina. Tsy tantoko izao e. Mahafinaritra noho ny adinao ny ady mbola matreko. Ndrisy ravako. Andray marina. Ilay zanatsika mbola voateraka tena velanao kamboty sahady. Tankina tsy nahateny tsony an'ilazandro rasazy hoe sarotim-piterahana loatra ianao. Ilay zazakely mbola afaka navotana ihany. Ry noho ny hémorragie be dia be nahazo anao dia tsy tanatsony ny ainao. Very fa na mbola velona ty. Amin'ny fomba ahoana ny taizako mena vavakely. Ahoana ny andaminanay efa mianaka amin'ny fiainanay. Inona retiry lanitro. Raha iasa triteren'ny zava-misy ka tsy maintsy mamelona azy telo mena tahakely. Tena mafy ny ady hatreko. Eny tsy maintsy mitraka fa lehilahy ny tena. Nandeha ihany ny fotoana 12 taona sady aina. Ry toa tsy hitahita akory. Nanao izay farahiriko nanao izay ahalehibe azy telo dahakely. Iaina kely no mazamazana. Marary mantsisy. Be dia be ny aretina mahazo azy. Somary taraiky kely ny fitombony. Asana noho izy somary tara fivoahana tompiterana angamba. Efa tena lehibe izy ho nahy mipetraka. Sao ary izy mbola tsy tena mahaleo tena tsara raha mandeha. Rééducation benina atao taminy vao toy izao izy. Eny tsy miraisina hoe tamavesatra izy fa nataonay ampitiavana be ny fikarakarana azy. Aminay dia fitiavana no nahatonga azy teto an-tany ka nampanjakanay taminy fitiavana be dia be. Izy tazoko ny koa dia tena tia azy. Mazoto mikarakara, mamana, manatio azy. Raha iaino sy any aloha dia tena zaza endre. Hitako eo amin'izy tsara ny taratry Lalaina. Mamy tokoa ny zanaka. Reraka mafy andraindray. Efa nijery azy telo minadady tsapako hoe mila mijoro foana. Na inona na toy inona mbola mafy ny ady ohatrehana. Vonina trany. Nataoko izao mba ho an'ilay vady malalako sy ho an'ny reto zanako. Allo, efa akaiky ve nareo litia? Mbola aiza? Ay, okey are. Miandry anareo aza vao afaka manaingy somary mba ataovy rapitapita ihany e. Sûr. Leo ary aloha zany andamindamina kely sao dia korotana be to reto raha tonga eo ny entana le ty e.
Fizaka ihany amin'ny farany. Tsy dia fa ando mafiady koa no tenako. Foana vitsivitsy lasa izay no nandozany tontolo ando aho. Ny ampahany fanana ny natolony aho. Ny ambony kosa namitika nanampiana an'ireo havany tany ambanivohitra. Talohan'ny nahafatesany dia efa napetrapetra ny fandaminana rehetra. Mba tsy hisian'olana ozy izy dia aleo ny sasany nomeko ny havako. Miala kely ihany koa ianao satria tena navita be tamiko. Tena fanampy tokoa aloha izay mianaka teto e. Na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra dia any fanampy foana. Olon-tsotra ihany ka ilay raha matomby efa iny. Ary ireo vady aman-janako. Sambana nahoana ry izahay e. Tena tsy reko feo mihitsy iny e. Eny malahelo mafy azy ireo saingy tsy afa-manoatra e. Tsy maintsy mitady fomba ionana amin'ireo telo mianaka ihany aho. Fa na izany mbola tsy zao dia zao aloha ka. Aleo andamindamina dia hitako iny atao e. Ty koseny fa tonga ary lerony. Andehanana masontana aloha e. Ahoana reno andaminako ny fotoanako androany e. Fako mety izany lohako izany. Dado, io mba atao sinity fa ty? Sarotra be sady manahirana nefa raha hoe tsy ho tonga any. Iaina nefa toa tsy dia salama. Ahoana ry? Dada, tovariana be e. Ohatray, ani? Ahoana izay? Tena misy zavatra miampiasa be saiko. Eo mba atao siniky vetivety ty feuako ty. Aiza ary stylo e. Ty? Aloha jerena tsara. Ok, bravo Bendry. Ataovy tsara be foana moyenne. Rehefa misy olana dia anontany foana dada. Eny tompoko, indrindra moa rehefa SVT o. Eny Endry. Arina ho amin'ny mampiasa saina be an-dada teo e. Nle aretiny aina. Tsy izany rehefa misy fivoriana tsy ara-potoana tsy maintsy atrehako any amin'ny poli e. Iaina nefa io tsy dia salama io. Tsy fikolozana izy e. Ay ve, tsy maninona ary fa ilao endrasako izy e. Atoro ia tsara fotsiny fanafotony dia andrasako izy fa tsy maninona. Olona mianatra io ve ianao dia anakiana an'izany e. Dadakoa, eo rehefa tsy olana be angera manapaka ray andro e. Tsy keko izany e. Aiza ve dia izany no tsy anaranao? Sa kosa ka mianatra ny zanako? Zara ny tena mazotoko. Fa mba ho fanampiako ny dada ny anaovako an'izany. Ndana moa re tsy manafoana. Sy ray andro koa ve. Tsy dia tiako aho izany aminao e. Dada, mandehana ho sady ny lesona ny raha misy tsiarako dia mindrana ka ihany amin'ny ankizy e. Ny anao ny asa ve dia mandehana ho dia ahoana ry enjana be ty marina. Dada ihany ny sarotra ny lamina be eoko. Trovana mafy aho izany a. Tsy manam-pahataperana koa ty rotorotom-piainany ty e. Mienjana arak'izay isan'andro ihany koa ny ady. Reo ady mafinatriako dia nangonoko ka nataoko vatoaratra namafy ny heriko. Be da be misopatra ny mpandrava efa. Isan'izany ireo fianakaviany tontolo ando. Tsy levo mivavoniny zareo mihitsy hoe namela ny fananana kely a. Misy fotoana aza mory zareo mikafy be fotsiny tsotra izao. Mahita izay mibatabata zavatra be ao atsina, maka varekeriny fotsiny tsotra izao aza. Raha tsy nanaovako anditra sy revin-jolaham-botsy sy nahy ny ala mihitsy e. Mba tsy sananao nininina intsony loatra eto e. Tsy ho vitan'izany ihany fa vao mba tafatafa kely dia tonga nanafika ary tsy ho vaniny isany. Tsy sasatry ny mienjera dia miarina kely. Efa taona vitsivitsy vao voafiako ny fitantanana ny tetsena keliko ty.
Na izany aza tena malahelo mafy an'ireo vahademanjanako aho zany. Mahagaga koa dia tsy haiko hoe maninona na maninona. Fa rehefa mahatsiaro ny lalaina dia tena miotakotaka be voko. Ary izy ta tsy efa olon-dehibe izay. Tokony efa ho feno 14 taona eo any kely. Ary antso kosa eo amin'ny 15 raha tsy diso ny fitadidiako. Tapaka koranga ny hevitro. Andamindamina kely dia ohatsiriako any zareo Tokony mora hita ny misy any zareo satria nanangana poliklinika any ilay dokotera vatany. Ndaso apetrapetrako amin'ny ranary ny eto amin'ny tanàna dia tsorika kely ahy. Mety rangazay tsy anakorotana andry zareo akory. Anotazan-davitra fotsiny aleo rangazay ny atao. Anio mbola be atao be anganao? Efa hiomana hianatra io. Misy inona angazy dada? Androany moa nareo le tsy mianatra rive? Inona ny anapiako ny dada Mba midiry alolo kely Tsy zany mantsy fa misy opération injakenjan'izay hatreo ka hiditra lolo kely ka sao dia tsy tokony hianatra mihitsy raha aloha androany. Amin'ny 12 ave vao hiaingeto dia tsy hianatra ianao Ka sao dia sahirana ianao dia ania tsy hoe sahirana akory dada dia ny fianaranao no andeha atao sorona. Tsy mety zany. Nareo menadany no andimby ahatsoatsy mila nareo tafita. Dina ny fanaovako tamin'ny eninareo zany ka tazomiko sy ho ataoko tarigetra. Eny ary tokony meko ny dada hianatra tsara ary ho lasa dokotera toa ny dada ny tarigetrako. Misaotra re. Ary endre tsara koa iaina efa ino atsika. Tiavo izy ampio karakarao io ny zandronareo. Ena rery dada atoroy tsara fotsiny ny fanafotony dia andeha hianatra amin'izay aso dia tareto. Trope koty mitady azy ty le ty tena hoe zay tsy nanaterako dosie no manenina. Mila kivy mihitsy le poliklinika nanaterako farany izy zao mba nampisy fanantenana kely. Ny problema koa nefa dia ty izy intérim fotsiny tsy mateza akory. Aleo atao ihany aloha tena leo an'ity tsy manam-boly ty lolo tokoa aloha le voly. Aiza vera nga dia vola be reny ny teto tanako. Jereo fongana tsisy tsonona dia taipôsy azy. Zaho tokoa angamba ny tonga amin'ilay fitenenana hoe vola azo tamin'ny makarakara dia mivoaka tamiko lodoka. Nampy. Asa nambanana ona tokoa renao an'izay. Boleto tsirabe ve sa no dia an-tanà? Raha izao angamba no hitany marina mafy tsy trobarany amin'ny antsy. Tsy dia heritritra mbo marina moa. Zaho tokoa moa dia hotely mipetraka taty satria mihevitra hoe aty mety mora ahitana asa. Esy andeha tongotra ody moramora aloha leo be azy zany. Yanio fangatatra mbola tsy tonga. Asa lesiko mety be olona angamba izy androany. Ary tena efa riva be ne izany andro zany Eno sady aina koa somary manavinavy efa namay kely mihitsy izy. dia efa mendry fanafody ve izy? Efa nimeko izy ka izy ary tsy tena lany sakafo firiko. Io aneny tena mampitebitebe ary haintsy hoe. Ay ve ary zao zany izy efa matory? Efa natory izy ka ny andro azy ange hafa hoe anatitra ny reto vilia reto vetivety dia andoatra ny sakafo ny lahy. Ka eo ary angalo ary amin'izay sakafotsika dia entina any ambony any dia antsika miandry azy ndao ary mety izany.
izany le docteur Ryan. Izy le hoe directeur sady dokotera spécialiste ato. Ary tsy dia mahasosotra. Izy aloha fa somary zokonjokony ihany sady tsy dia mahay miakanjo loatra. Nefa tsy ratsy mila mihetsika indrikala ravaka. Bonjour, monsieur le directeur. Salama tompoko. Ianao no voaray tamin'ilay poste teto? Eny tompoko, ravaka no anarako. Za indray no docteur Ryan. Faly mahafantatra anao koa. Za koa toraka izany tompoko. Dia tonga soa zany ianao. Zao Eny tompoko. Tsaroa fa hanome fahafahampon'ny olona no asa miandry antsika. Kare mba ho tazomina hatrany izay tariketr' izay aza manahy ianao hoe vonina sady mazoto ny hanefa ny andraikitra. Ny mampalahelo kely fotsiny dia hoe intérim le poste. Ka congé de maternité fotsiny angely edy miasanao eo nefa na dia izany aza ataovy tsara foana ny asa. Izay mahasoa iny ao ambony atao mahirezatra any izay Eny tompoko, misaotra anao be dia be. Iany ary amonjy mibroko raha misy manahirana anao dia azo atao foana ny mifampiresaka. Izay fa mazotoa? Io mazotoa koa ianao monsieur le directeur. Tena sepotra kely Ok, manomboka eto ny mission Andry Ravaka. Directeur Bezon Jono. Za indray dia tsy maintsy tavela eto. Tsy misy an'izany hoe telo volana fotsiny izany. Nidirako tato ary efa sakoroka beko. Voatery niaraka tamin'ilay parany be iny. Izy ny responsable recrutement. Tsy aoko izany efa tafapetraka tsara aloha zao dia izay ny zava-dehibe amiko. Anomana ny drafitra amin'izay manomboka eto. Tonga eto Antsirabe ihany aty. Efa hitako ilay poliklinika. Tsy misy afa-tsy tiany eto. Dia olana koa dia ilay anaran'ny vadiny lalaina tsy tadidiko koa. Dokotera iza moa izy izay Iza moa tena tsy miverina ato an-dohako mihitsy. Sady anaran'ny Rafokovy ranga moa dia ho hita ho tadidiana. Iza ny anapo? Izaka ny aka information misimisy aloha raha koa tsy dia manana fotoana be da be nefa. Ary andraso mody eo amin'ny ake dia anontany zavatra vitsivitsy eo aloha avy eo hita ihany toy any. Oay dray le ty ino ty hitako ty? Tsy mino aka. Aleo ranako sy anakely mihitsy aloha masoko. Tena iravaka andosatsy vaniny io. Dia ahoana ny atao so hafa ny azo aloha. Inona fika? Tiako tonga dia omena ny tontondry tsy akiato any nefa andraso aloha ranga miemotra. Mila mailo ihany so dia hanimba zavatra. So dia koa mantsy manana tanjona hafako. Inona moa ny aleny eo aty Antsirabe? Angamo izy tsy vao nahazo an'ilay vola dia niletika tany-tanahy. Ohatra ny hafahafa. Tibazana maso lavitavitra aloha ranga dia hitako izay tena fetsiny. Enao indray dia tsy havela koa fa maina izany aloha mahafitamiko ireny nanaovanao ary iny. Iko hitodiny ratsy vitako nefa misy fanjeva eto andao moa. Tovariana mijery tele fotsiny alahy. Ataoko fa efa vita daholo angeny le nasaindrina ataoko efa avy ny sasary ako. Tsy tokony hoe mba mamerindesina kely ve? Examen amin'ny herinandro Tairina mamba rehefa tapitra ty episode iray ty za moa manampy amin'ny fanadinana zany io.
tsy tiako kosa le manao kinanga fianarana ry antso tsaroa ve ka mboty angetsika e tokony manao effort be tsika mba hatafitantsika mianatra foana kosa verangatsa ie tena mianatra foana tokoa tadiola tsy manakatenaina fa tsy ny fianarantsika io ny lalana ray anomanantsika no avintsika fa iania inona tokoa ny fandraisan'izany e hitala raha tahiny ka mianatra tsara tsika dia mahazo diploma maromaro afaka mitady asa tsara avy eo asa tena mahavelona tsara tsy mila miankindona amin'iza na amin'iza tsony ohatra ny dada ve izay indrindra tsy ireo ange dady dokotera izy everina moa hoe moramora nga ny lalana ny lalofiny vao tonga ohatran'io izy nianatra be izy lofiny kiry dia izao izy na dia teo ohatra ny fandozana eny ny atrika ny ady mafiny satria mahaleo tena tsara ara-pivelomana izy dia izao ny azo any tena tiako atao rehefa lehibe za dia anao sofiera maninona zaniko dia aiza izany elana hita tômôbilina hoentina sa hividy dia aiza indray na hita vola amidy aza nefa ary kany any dada arangany angataka izay sahady ary ny elahy mitady fekinan-doha aman'olona nefa raha mianatra tsara elahy dia tokony havita zavatra goavana kokoa noho izany tsy mila olona kory zany ve sady dada ry antso tsy hita ho antenaina be zany mihitsy tsy azoko ka tsy tatenaina ahoana ny olombelona eto tanany dia indramina ihany tia moa misy mahazo azy na koa faty salaneny izy sanatria dia ahoana eo hoe lasa ny trano lahy ny lova tsara indrindra azo tenaina dia fianarana ihany lasa amin'izay mianatra ka eo dia mody manitatra be resaka eo alina ihany ny andro mialany mila mihetsika amin'izay ndry ravaka efa madiva hifarana matsy ny telo volana aleo jonoana miada ny ty andraso rehefa tena akaiky dia mody anaovako torana io fa tamy ravaka misy inona andraso mekina aloha amiko anao eo tena fanina be tompoko mba te hipetratra ay andao aro etsy amin'ny brogo e ao batako aloha inona koa ary ty zay tena mety hita misy keo ty hoe dokotera ny asa hitako nikatsondromin'io eto amaty amarina maty eo aloha matoria eo amin'ny fandraisako olona eo dia aleo hoe tsapaiko ny tension anao aloha rano aloha menana ay safady andraso ary akako vetivety ianao e ay fanina be ty arin-dranonao e aizany mbola marary anao io ny andomanao ahoana lohako anako tsako be mbola patenina koa ny masoko efa mpahazo anao ve zao zavatra zao tsy zany ka manana olana ry ahy aleo amonjy ny asako amin'izay ka efa tsy dia maninona zany misaotra anao PTP oka aloha e atao izay tena mampahazo aina tsara aloha efa milamina tsara vao midina any asa tsy hoe makabe akoriny eo ka sao dia manahiranako tsy naposiko ravaka afaka amparanao amiko ve ny olana mahazo anao sa ie
afaka ambarako anao ilay izy nefa so dia manahirana be ka. Eny haiko hoe fiainanao zao tokony tsy misy idirako. Raha tsy azo ambara ary dia tazoma fa tsy manahy. Aleo omeko repos ianao androany dia mody izay no mety. Ka ahoara fa tantaraiko ny direkteur so maty mba misy azonao anampiana ihany. Nefa aleo mba ho antsika ihany olana mahamenatra mantsy ilay izy. Eny ary lazao raha misy moa very azoko atao inona ny olany. Olana ara-pianakaviana rely izy. Zaho hitanao io mipetraka amin'ny havana. Ny reniko any ambanivohitra be any. Marary mafy io reniko io. Noho ny fahasahiranana izy teo aminay nefa dia voatery ny losako izy. Zany? Tady asa mba hanapiako azy. Ny makarary any nefa dia hoe ho very asa indray afaka andro vitsivitsy. Tsy matory amin'ny alina misaina hoe ahoana moa no ataoko hanapiako an'ilay reniko mahatry. Ve zany? Mienjana zany dia hono inona no mahazo io reninao io raha tsy madiso? Maromaro ny aretina mahazo azy. Areti-po, fantapahalalan-draha madinika, tsy haiko tsony. Ary nahoana raha hoentina tizo tsabony? Amin'izay tsy olana ny vola. Afaka ataoko mamaim-pona fitsaboana azy. Ka ny vola karamako dia tsy hoe hitsaboana azy ihany. Iveloman'izy ireo koa. Efa maty mantsy dada. Ny zandriko any mbola misy 4. Izany miantoka ny sakafo sy ny fianarandreo. Zaho nefa tia ho very asa. Dia ahoana re zany? Dia ho dia amin'izay amin'ny azy telo. Izao efa mienina. Efa sasamiandro izay zareo. Ndry mbola ato ravaka. Izy aloha dia tena olona mazoto. Vitany amin'ny pitsikitsikiana avokoa izay ampanaoviko azy. Tsy nanenina ihany namela azy asa tato. Namorona kondraikitra hafa izy nataoko asistantiko. Nanampy be atoko aloha ny fosiny. Efa elako any tsy mifanerasera tamin'ny vehivavy. Lasa sahatra azy indray ary sahatra azy. Tsy haiko tsony aloha aleo andeha ny fotoana. Tsy azo ataoko ny tonga dia metsampitsampy. Mansoa? Mbola ato ianao misy le direkteur. Misy zavatra ilana sonianao matsito. Ary ianao angeny veriko efa nody. Nahoana ny miandry hariva be ohatr'izao Tsy sahirana ve amin'ny bus Ka mbola misy asa tsy vitako ariko. Inako. Fananiko misy zao mba hijanona antsika roa rery ato anaty birao ato. Mahita olona mazoto fa ianao tia Mitovy ihany resika monsieur le directeur. Aleo angamba rehefa tsika rery dia atsoy fotsiny aho hoe Ryan. Manahirana be ny miaino an'ilay hoe directeur. Zay le nandrasako efa hatry ela. So dia manahirana kosa ny zany monsieur le Ryan. Aleo tsy asiana elanelana be aloha dia tsy manahirana be. Ny fanakekezantsika mihitsy ngeny tanjoko eny ary tsy manina raha izay no mety aminao. Aiza ary le izy ho ataoko sonia? Ty tompoko. Zay dia andaontsika hody. Aleo ateriko anao. Ka re zao hoe izy sao dia manahirana be anao zany. Indrindra moa amin'ny vady aman-janakao. Inona ihany ary izao manahirana lava izao Andao dia iny an-dalana ambarako anao misimisy momba. Andao? Eny ary. Bonjour mademoiselle Ravaka.
Salama. Inona no mahazo anao? Inona ny olana? Tsy maninona rea. Tsy maninona ve dia tomany? Eo, teneno inona no azoko anampiana anao? Tsy misy afaka anampianao atsony e. Very ahy, tena very ahy. Inona ary ty e? Mitonia aloha e. Dia tantarao. Eo, tantarao amin'izay. Tsy fampipetraka teo akaiko. Petrany eo amin'ny voloko ny tanany tena raha safosafo. Aleo mody hakiniko eo misandry ny lovoko. Oka mosa e. Kamboty rea e. Lasiny eny. Andray, enjana koa izany. Mahereza re. Tsy hitako tsony sy asiako ny tenako. Mahantra Raianina. Mahantra e. Aiza ny tany alefako. Tsy manan-katenaina tsony ahy. Aza manao an'izany moa e. Mbola eto a. Afaka manampy anao arak'izay tratrako a. Tsy very izany ianao. Aiza ny zanako dado. Olamina ve nareo telo mena dado e? Mba tonga aloha indray tady izany. Angatsy dia be asa andrany. Somary bebe ihany fa reraka. Dia mba nody aloha kely. Sady mba dia hitafatafa aminareo ahako. Ay ve. Dia inona raha hono sady tafatafa amin'ny dady e. Manao ahoana aloha iaina kely izay e? Dia iza koa iaintso. Iaina efa avy mandro teo mijery tele ao amin'ny salon ao izy saintso ka miandry ianao izay dia hoe irisy sakafo amin'izay. Ay kosa. Ania. Ahoana dada? Ianao efa mba vehivavy lehibe ihany a? Efa matotra tsara. Aleo ianao aloha no ilazako an'ilay izy. Rehefa tena matotra tsara ny resaka dia zaraintsika amin'izy tandray avy eo. Fa resaka momba n'inona aloha izany e? Anio. Ilaza inona koa ary dada? Toa miolana tsy miolana roa, mihoatra aloha. Misy inona? Tsy hitako angaika izy anomboana azy e. Vahatra ny anambaran'ilay izy. Teneny re aza be safary eo. Zao ary. Ono a. Tianareo ve raha toka aka olona ray tsika anampy antsika hikarakara ny aina? Tsy azoko. Ny fikarakarana ny aina neka vitantsika tsara e. Koa mbola aka olo-ka fatao inona indray? Anampy antsika ho aminao. Tsika sa ve? Tiany dada tenenina ve izany dia hoe hanambady ianao sa? Tsy hitako ny anambarana azy re menatra be dady. Sika mianakarery ngeny eto ry dady. Ina ary ny tokony hamenatra? Dia ahoana ny hevitry ny vavimatoan'ny dady ary? Afaka miteny izay tena tandohako izany a? Ahoe? Haiko mantsy efa manana ny fanapa-kevitry dada. Justa mihaino ny hevitry fotsiny sisa. Aza koa satria matoa maka ny hevitra dia misy antony. Tsy misy hoe mampita fotsiny izany. Lazao ny hevitra e. Zao ary tsy mitsipaka velively aloha hoe mila namana ianao. Tsapako ny fahasahiranana ny arerahana. Tsapako be koa ny amafy ny ady hatrehanao. Tsy anjarako kosa nefa manapaka hoe tokony hanana namana ve ianao sasy. Ianao no tena tompon'antoka amin'izay. Ty tena raha hiteny hoe tsy nefa ino kosa fa hevitra efa voadinika ao tsara izao. Ny hodiniana ve mohana ka efa nidiniako. Nefa iriko raha mba sitraka ireo aho vao manambady. Ianao nefa ty to tsy hitako be ny any. Sahala tsy mazoto. Tsy mananjony tsy azoto ary dada. Ny mampiferotra aina dia ny amin'ny aina. Maninona moa izany aina no tokony olana? Dada, io etan'io ne. Moa ve io olo tianao io azaka azy? Haiko mantsy fa olona mbola tsy niteraka izany. Vonina ve izy andray zanabady? Amin'io ilay zaza zanabady manana klema indray? Ry,
Mirehare amin'ny toetsainao ary any. Sotranao, hitako ankehitriny tena zaza manam-pahindreny ianao. Resaka momba an'ilay olona miaraka amiko indray, olona tena tsotra ravaka. Tena tsotra sady malemy fanahy. Ekeko hoe mbola tsy niteraka izy nefa... Eny ianao moa izany miaraka aminy aniko. Ianao mahafantatra azy bebe kokoa. Zaho kosa ry dada mivavaka ho anao mba tsy ho diso safidy. Iriko mba ilay olona solo aneny no tonga eto, olona tia mizara fitiavana. Aza manany amin'izany ianao hoe nankely faravety aza. Olona tena tsotra raha iravaka ho ato taminao teo. Ary misotranao dada tamin'ny fahatsoram-ponao. Iravaka ny anazany. Mino fa olona be fandavan-tena izy ry dada. Mila olona tena manana fanatretena, manam-pitiavana. Izay ny olona tokony tsy ao akohona antsika. Tena sarotra dia davina man izany olona izany. Misaotra zanako. Misy akakolesina ny teninao. Ary loaro amin'izay ary raha vita ny sakafo tompoko, efa nomana azy mihitsy io izao. Ka dia vaka ihany ny saiko. Efa volana maromaro izay no nikasa ho any Antsirabe ny Findrisy. Tena sahirana mafy koa. Ny asy enjehana, ny roa alamina. Tsy takoranga izy tia. Miady amin'ny fiainana marina. Ny tena mahakivy akoho dia hoe tany anefa tsy nahitan-janako akory. Le tsy mataho-tody indray ny hitako. Aleoko no dia mba nanontan'olona ihany dia hoe dokotera Rayana ny direktera ny poliklinika. Izay no mba fantatro. Inona ry ny ataoko tena mbola manam-pandriana mafy ny verina any tiako fantatra koa ny tena tia ny ravaka atao. Manabe amanosoa dia zay hitako. Aleo ranga fa tsy maintsy anao fananiana ary tsy maintsy tonga any amin'izay kosa mety lavolefina dia anantona moramora ny dokotera Rayana. Iangaviako izy dia reo ankizy no angatahako fionany. Tsy manino ny lalaina na tsampioniny amiko aza. Manahoana tompoko? Manahoana reo menata? Reo izy menata ravaka. Ary manoloanana reo kosa ny taty ravaka. Zay, taty mihitsy ve? Mba hoe neny tsiosy any moa. Faly mandray anao izay tompoko. Tena malala fomba be kosa ny zanakao mahafinaritra be. Ary izy kosa no aina. Ry rendrika teo ambony sezany izy. Maty arery lanitro. Iny ty zaza sapona be ty. Rondrona be ny tratrany. Amin'io be rarakely be sady nifiny gagagagagaga. Ahoana ny karakarako an'io? Io ary ilay fanapoziko. Jery eo any fijeriny any ainy. Tena hoe rikoriko be izy. Izay hitako ka. Tsy dia eritreritra akory andraso mody fahasoako. Ary angambola sy nolazainy dadany taty hoe marary aina. Ohatry ny hafahafa be ny fijeriny any aina. Ka tsy hoe zany akory fa... Eny tokoa. Tovariana be ty ianao ampijery anazy. Izy le fa nilazaiko anao hoe... Tsy hoe gaga fa... Motsa be ny foko mahita azy. Ndry... Inona tokoa moa ny tena mahazo azy io? Marary inona izy io? Angamba mbola tsy nilazaiko anao. Nanana olana be ny reny ny dokotera anazy. Lasa tarafivoahana izy. Lasa mihinana rano maloto dia misy tratratra amin'ny atotoany. Izay no mahataraiky azy amin'ny fitomboana. Efa saika tsy avitra risiko. Teny reniny izany nafoy. Andray, tena mampalahelo izany tantaranareo izany. Ndry... Tena tsy mety amiko ty raha matoa ty ka mahay siny mabetso. Anio
Jalova aky mba handrosona zavatra ny vahiny ndrito mitanaka be fotsiny. Ay, aza de misahirany are. Zanga moa vahiny tsony. Efa nisy kely nomaninay re ao e. Tena kely a. Hainao ihany fa tokantrano-dako. Iaintso andao mba apio hitatitra azy ary aloha e. Ory ania? Ani? Ohatray, toa milelalela be. Inona ny olana? Soloa izy zandrinareo io. Maimbo ampy be marikiriko. Meo fanafodiny. Ohatray, fa nga izy tsy napipizinao? Andray, toa otsaka be izy. Ie. Inona fotsiny izany nataonao tamin'ny tato e? So de fo lasa dala ary tindry. Tsy ho mpikarakarana io mihitsy nipetrahako ato zaza mandreraka be io. Tamavesatra fotsiny tsy. Andray, tia vavanao. Zany no mariny. Fa nga moa tsy karakara ny olona ka ny dadanay ianao e. Ianao raha miseho hiala amin'ny asa mihitsy fa hoe hikarakara azy. Fa everiny ty ho tsotra be otra tenisany avokoa nga ny olona rehetra. Karaha tsy mitapy ako andaniny atanorako amin'ny fanomponana remenakavy. Ay, anala saritava amin'izay e. Tena efa naposiko. Pe tsara vela tsy. Akombony no vavany ty. Ay, mbola mahay mikasitanana koa Tsy zazakely ohatran'ity ako ka valivaliana eo Rehefa tsy te hita problema de akombony io vavy io. So toko mahita eo. Ary fery koa ny vava tsy hiteny ninina amin'ray ihany na. Ahita tena. Reny kely mariny tony. Zay fotsiny nisy. Zany no eto. De zany ray zao ny deba. Mazava. Ary lasa ataovy izay nampanaoviko tena. De atoko ny malaky ny sakafo fa taraiky be. Malakilako Ainareo ve napetsoko anareo? Tsy hainaika. Efa misy ina ry dada. Ampitandrina kely anareo tena mitaraina be amiko ravaka. Nahoana nareo ny tsy manaja azy mihitsy? Ohatray ry dada. Mitady fanajana be ohatrany ahoana loatra zato izy. Ani, maninona ny manao famaly oatra izany ianao? Ka hita ny dada ohatra mahagaga be koa nge izany resaka izany e. Zay vao mazava amiko. Lasa be famaliana be tokoa nareo menada. Rehefa irahana de mody hoe mianatra foana. Lasa tsy misy mikarakara ny aina tsony. Tsy manao raharaha. Tsy mpanompo vavintsika nge io olona io Andray kosa so de mba tsy razony. Mareniny ianao tsy mety amiko ny toetranao. Sa ina tadavinao ty? Angara ny dokadokafako efa vehivavy lehibe de... Teo akosa aloha ry dada tena tsoriko amin'ny dada fa tsisy namalivaly izany. Tianareo tenenina zany de hoe mandainga indray le olona. Nahoana tokoa moa ry dada raha ifanatrehana. De hita eo izay tena manao sy tsy manao. Izay hoe be famaliana sy hoe mamaly satria misy tsy rarinao tao aminy. Niova be angenareo izany resy lahatra tamin'ny tenin'ny ravaka. Ary tsy hainao no andamina hoe ifanatrehana na izao na izao. Nareo aloha no anariko eto de ilaiko nareo mba hiaino. De tsy haiko tsony izany izay ambarako. Na hiteny inona ary izany izay na nazava inona. Tsy efa izy ve izany mono marina aminao e. Io le nambarako eto andreo tsy ho diso safidy dada. Tsy fanjinja resaka lava be aminareo Sao no izy. Io ny solondreninareo. Mba metezinareo alamina. Tsy mila olona be famaliana koa e. De aleo mangina mba tsy fandirana e. Marina koa tsy mba maty. Okizay ry Anias. Tsy anana andrariny izany ianao. Fa mbola mampitandrina anao foana ary Ania. Fa tsy efa lera amin'ny fanafodiny io zaza io ve zao e? Haiko izany e. Tsy hitanao angaza mbola manendy laoka io. Fotsa velona sala amin'ireny inireny tony. Ovy kely io ny endasina ko adiny firy ve eo ihany nama ty e. Roa ihany tompoko ny tanako. Tsarako daholo izany.
ny lamba mbola nikibanina ny trano ampirimina ny loka endasiny. Ohatra anjara asa tena daholo nge zany. Dia aleoko mangina. Mbola mampiaina kaloriako fotsiny ny famaly lava aminao. Zay koa fa endrena ry tia. Aza manantena hoe zany anao ny rarahanareo a. Rehefa tsy ezaka teny isany dia miohaka eo ny volany. Aiko tsara ny manao tsara laza any amin'ny ray ihany. Reny kelin-doza maty sy ravina. Ny olona ny ataony mongo mandamina ny trano dia tonga fa ny data dia izy ny mahazo doka. Tsy ahoaka ry tia. Ese. Ary endasika io fa ndeha ome fanafody amin'izay io zaza sampona be anareo io. Aingana. Fisaka zany. Tena rotoroto. Avy mianatra mbola manenjika ny raharaha rehetra. Izay vao hanokona sakafo atoandro. Amin'io mihinam-bary tsy misy loka. Ataony loka sarotra masaka be ny eo. Tary ianao raha mbola hivirika hariva sy andro an'iny eo. Tsy maintsy atao milamina be koa ny trano. Tena mba ratsy loha aloha ilay ravaka ntozy ity a. Ianao ny mongo avy eo izy ny mahazo doka fa midada. Manimba zavatra be mihitsy ny fisiany io teo amin'ny fiainanay. Tena tsy nisy ataony efa tsy manakorotana. Izao avany dia isiton-drano firy bidon ny anaovany any aina ary. Lasa manary foana ilay zaza satria ila tsy ho araka ny fikarakarana azy. Amin'ny atoandro aza rehefa tena manenjika lera dia tsy misakafo izy. Na omely ilay tsy vaniny io vary maina be fotsiny amin'izao. Tamin'ilay indray mandeha iny ara moa dia nomeny tsaramaso vao mangotra tokana mihitsy ilay zaza. Saika maty ny fivalanana. Avy eo mbola saindray mibety fa hoe nomeny gilasony. Ny loza koa dia tsy ampanaovy maloto iaina dia lasa masaka be ny feany. Tsy soloiny. Dada lasa tsy manara-maso ny aina intsony. Mety ohatra hoe efa tena mikarakara azy ravaka. Roviana no tapy ty ady ty ary. Tena sy vitako ka. Mafy loatra. Reraka. Aleo ihany izay efa mianaka. Tena ritma be tamin'ireny nefa nahay ny fanampy izay. Nahay ny fampizara fitiavana. Dia ohatrany hoe tsy nisy ny hamafy ny adinay. Izao ty. Aleo ahy hijery ny aina ka. Dia andeha omeko tapa-mofo dite izy aloha sao dia lanako eo raha hiandro vary. Mino amantsy fa tsy nisy nanome gote izany izy. Iaino, tongosoky. Nona vendry? Aleo aloha ome gote indry dia avy eo sika miara-midina mijery tele. Iaina? Iaina? Maninona indry? Tao misy fotsifotsy be mivoaka ny vavany. Iaina? Maninona indry? Tao tsy mamaly. Iaina? Iaina? Chérie, ngahy lahy mbola tsy matory foana. Dia ina izao mampivadibadika ny lahy io? Loatra ireny foko e. Malahelo ny zanako e. Mafy loatra izao. Za koa hatramin'izao tena mbola tsy mety miolona ne. Tena manenina ray ihany. Takizay za ihany nanome fanafody azy tamin'iny. Lozako valinana nentin'ilay frity ny tao ange. Dia ianiny ny rahako nanome fanafody azy. Ka io koa ange mbola mahavaky ny lohako e. Tsy mety mihiny saiko hoe mifamadika ahoana moa izany ny fanafody ny ainy. Taloha ange iany foana ny manome fanafody ho azy. Dia mahagaga hoe nahoana ny nampifamadika ny fanafody. Tsy azoko e. Zany koa ve dia tsy azonao e. Teny opizinina fotsiny tsotra izao. Manelingelina azy. Ianao nge tsy mino ara ilazako ny toetra ratsin'ireo zanakao ireo e. Rehefa eo ianao dia mody motina sy malala fomba ireo.
voalasa ianao tsy hitako ihany izay inona aminareo. Mandreraka be azy any resaka izany. Mbola iainy izao no mankarary ny lohako. fa naniny anio areny enao marina. Raha misy ange ny olona tena tia ny aina dia anie. Iaina koa tena tia be azy. Dia inona aro ianao ny tombotsoany amin'ny fahafatesany aina e? Zazavavy kely io koa ve izy dia avanindrozy ohatr'izany. Hoy ianao zazavavy kely fa efa galy fantsy be. Inona tombotsoana ozy ianao? Be dia be. Maty ny tena mpandova. Zao izy aito sisa. Ankizy kely reo koa ve dia heritreritra lofo izany e? Ianao koa izany? Sady tsy nitezaka hitavandra lofo izany reo. Fianarana ihany ny vaindohan-drarahandreo. Aleoko manginy e. Zako mony tohotry ny mpampiady angely eto. Aleo bataiko ty ordian ray ihany ty. Dia andraso velomiko ataoko ery amorony latabatra ery. Eto tsy maintsy misy iray midina ho voajonoko amin'io eo. Tieny aitso. Dia miala tsiny aminao fa ianao zany ny azo bonbon an'io. Bonjour taty ravaka. Ry sakafo maraina anao dia mipetra. Ay, afaka mahazo dite ve tompoko? Alô vikopy eo akaiky ny ordi io. Io alaina fa tsy aka kopy vaovao eo Ekimanitro Andray maty amarina. Amin'io kay misy rano tao anatin'le kopy mamay be dia votsitra le izy dia lasa teo ambon'le ordi. Lozy ty. fa ino ty ataonao ty e? Tsy mijery angahy vao maso be anao io. Dia ahoana zao io? Maty ny data zao. Inona re zao mampitabataba be anao ato zao e? Ahoana io? Izao ny asan'ny tanany zanakao. Ordi mipetraka tsara ery amin'ny salon ery. Velominy fa hoe anao jeu kely vetivety hony izy. Tsisy Inona ny an'le tino misaina e? Ay mifona tompoko. Mba fantatrelamo hoe rapport mapenina ataoko tamin'io. Alina ray manontolany tsy natolo mihitsy hoe naniantsika an'io. Fatanjalany manimba ny asako maty fialahany io. Fanny ty. Volana tompoko. Tena tsy fananiko le Fona. Zany izy rehefa mafilo. Eo amin'ny teny azy vinga fingaina ohatr'ireny iny reny. Anafy tsara mihitsy ireo ray ihanina. Manadiaka mihitsy ela. Ahoana nataoko an'io? Raha tsy avitra tsao ny diska dirana io. Maty karaha io mbola nitotrale tsy manjary teny ny raha mihany. Maty karaha mama tena tsy rahako ty. Alika lahalaka avy verala. Maty ravina. Mbola ihany zava-doza be toy ninona moa zany ianao ty ray ihanina vao andray fepetra amin'ireo zanakao ireo. Jereo ty ditrany izy ta. Tena enjana. Tsy hitako izay atao e. To arakaraky ny tenenako azy ireo vao mizy ireo manondrana. Reraka be zanaka totoako. Zaza tsy fanao ianao ny ianaoko. Aisako nahafaty olona veko. Mangala bolako. Mpanimba zavatrako. Jereo ny reny entana very sy vaky reny. Iny ara-moa dia niasa rareo mihitsy mipotika. Zany rehetrarehetra zany fe dia mbola ekenao ihany. Ka tianao anao inona ary ahy e? Hitorian-janako any amin'ny polisy? Tsy azoko le tianao ataoko. Zanako azy zanako. Zanako tamin'izy ireo sa zanako avaiza? Roy faty any. Ireo no atao andrebireby ato. Efa velomim-potsiny mbola azy. Fianao ve adaly ravaka? Tsy manana niza afa-tsy zany ireo e. Everinao moa fa raha horoahako eto ireo dia ho aiza? Sa? Amin'io mbola zaza tsy mahaleo tena. Ihany vao baka no ananany.
tsy avely tena akory. Inona ny rarahinao an'izany? Rehefa tafita ireo nga tsy aranao akory. Sana baratra nge ireo raha ihaniny. Na izany ary, ny fahalalan'ireo dia izany rainy. Marina hoe ihany efa natsiaro kely hoe nisy dada hafa izy fa aminy dia izany rainy. Es, hitadiavy solution ireo ka tsy afere. Gatogasady. Zao, bravo. Nahita tsara zao masonao. Mbola taizany zao vao miditra ny trano. Tsy mila mifamaliana. Zaza matitra tsisy ilana azy. Pia reny miteny aminao tsy inona mihitsy. Io ianao zao nahita tsara. Isan'andro ary reo efa ho amin'ny 4 vao miditra eo. Andrasany efa kaikaiky ihany ianao. Reny ry zareo vao mody miazakazaka be mody. Sao dia mba tsy rariny. Io ataonareo io mba rariny, ha? Saniko. Rariny ve? Leo anareo sy niditranareo zao rofinentanareo dia lasa mandeha any. Tsy mila olona mafiatoka be toa anareo tsony ato. Andray kosa ry dada. Sany mihitsy raha ihanina. Alefasofaty any ireo. Reno abe problème matotra. Manderaka be. Hita mihitsy hoe sana baratra. Lasa ho anareo mandeha. Tsy hitako izay mbola hiazo azonao eo. Sa mbola mitady darokalika. Ka aiza mity andro alary izay. Asa. Ndana any amin'le fatiny dia lana molamola andrisan'andro io hoe ataoko tindry rehefa mahita niny midingin-drambo ery. Aiko mbola misy an'izany. Dada, afaka mba. Lasa. Manamaro maso fotsiny eto. Aorony malaky ireo entana kely reo. Lasa koa ianao rehetso eo no mody midiridiry be eo. Lasa nareo Maika nidiny tranonay izay. Lasa. Iany tonga eto Antananarivo izany zao sika dia ho aiza. Tena reraka be kosa ny tongotra. Eny, andraso ary andao ary sika hipetraka ery. Eny dia ahoana izany aloha izany no ataontsika e. Aisika nipetraka. Sa nampisan'ireo mpatory an-dalana indray ve? Aiza kosa lesy tsy ekeko izany. Aleo efa hitady vaholantsika. Tsy maintsy mahitsitsika. Ary indri kosa kay mbola matadidy be ny aty Sao olona ny any ary tsika. Ilaina mitadidy. Efa indroa ary tsika ngeny netany dada taty Antananarivo e. Dia tokony mba misy zavatra tsara olona kosa. Kely fotsiny tadidiko. Dia aiza ary izany zao misy atsika e? Ety Anosy tsika e. Ety Anosy? Ety osy izy dada ny centre. Mandalo eto ny ankabetsahany bus. Dia eto sika ny jery. Dia aveo hita toerana hipetrahana. Aleo lesy ny atao Efa mbola manambola nga tsika. Zany tena nona be. Sao manomboka eto dia mbola mafy kokoa noho ny teo aloha ny atsika da. Nefa tsy atao akivy izany. Dia mila koa ela ary antso matotra tsara amin'izay. Fa ezo ny tendalahy io. Marina hoe misy voly ty fa tsy tena betsaka. Zavatra vitin'ilay telefonina angety e. Zany ve? Aleo mitsitsy aloha. Any dia aza mitanandranandrana be koa elahy e. So dia araka ny olona hoe fa ineto sika dia ho ararotiny. Azon'la zay e. Eno Farany nefa tsy kely indrindra dia mivavaka. Mahereza foana tsika mivavaka. Homantsy ny tompo hoe ataoko afa manompo Zay ary ndao andeha amin'izay sady vidy movikely ho alatsika. Ndao ary efa andro vitsivitsy izay nandozan'ireo zanako sahala nanao tsindry lavy any fiheverako ny tenako. Tolatsanenina marina. Ankizy kely reny dia sahako nalefa fotsiny sotro zao tamin'ny andro alina.
Ray tsara ve ray mendrika dia tsy nahita famaizana afaka ohatran'ny fandroahana ve zao alasa manofy any lalaina. Mijery amin'ny endrika tena sorena be izy. Tezitra mafy amiko le vadiko. Fa inona tokoa no nanosika tena naditra tokoa ve izy ta? Zao aty zahala mivadiko boribory. Ray maty. Reo kely matetia tanana indray natao rokalika. Sady kivy any malahelo. Mafy ty marina. Efa heriny teny taona vao tafaverina teto indray. Vita ihany ny fikarohana natao tao amin'ny poliklinika andray ihany. Tena torotoro ny foko raha nolazain'ilay tovovavy teo amin'ny akeo hoe efa maty efa ela ny vadin'ny dokotera ihany. Efa nanambady olo-kafa koa aroa izy. Ay maty zany ianao ry lalaina. Hitako anisaky ny mahatsiaro anao dia mitambolombolika any ato boko. Dia nefara tamin'ny fahafatesanao ny adinao ravako. Eny aminao fa efa nitsahatra ianao any. Mety efa sambatra. Fa na izany tena mba nampalahelo koa aloha no nazo andray anina. Ny vady maty, ny zanak'isy sy lalaina koa ny maty fotsely izay. Inona moa fa dia samy mizaka ny anjara kapoaka mangidiny tokoa za amin'io be tarain'ireo hoe mafiady inony nahita ty lavitra taty mbola misy mizaka ady mafy noho ny natriako. Eny amiterany ray anina aloha tsy kivy izy. Nitezay ny somatsara ihany izy telo mianata. Saingy ny rerabe nataony dia ty hoe nanambady any ravako tiako. Tsy ela amin'ny zavatra hy tokoa moa le kiala tsy matao tody iny. Ary mahagaga koa dia mitovy fitiavana foana koa izay mitsamma. Leo io mihezana sisy. Andraso hoe andalo eny amin'ny tanana andry zareo. Le mahatoron'le vehivavy amantsy no misy andry zareo koa. Mo zahaviko eny rangaha. Mino kosa amin'ity indray mitorako ty hoe tsy maintsy miona amin'izanako efa firy tomaty aty aoriana vivoranga vao ahita ny zanako indray ary mety mbola ho fantatry ny zareo ve hoe izany tena rainy. Dia andray ampitiavana ihany koa izy mianata. Izay mahasoranga ny ao ambony atao ihany. Mba grave koa zany rangaly ity dia inona ny atao amin'izany? Efa tsy mipetraka ao amin'ny ray anina tsonony izy ta. Inona ary ny zavatra nitrangy? Dia sanatry tokoa ve? Tsy misy afa-tsy izay mety nanovan'ny ravaka toetra tsy zaka tao izay izy tako. Hoana amin'izay moa izany ny kajo manomboka eto. Izany efa ty tsy mahalala ny ninona makasika andry zareo reo. Ny endrina ny toetoetran'izy ta. Marina mafy na efa any eny ety an-dalana aza ho haiko akory hoe izy ve reto. Mombamomba ny ray anina ny fantatro. Tena very amin'ny marina. Inona ny ataoko tsy maintsy anantona iresaka amin'ny ray anina. Nefa soa hanimba zavatra nefo izany. Tena very hevitra Efa ato ny zandriko. Taonravaloha. Kamararo n'ilay mpampianatra dia afaka moty izay teo dia. Nga? Moa afaka mianatra anaty lesona izay dia hijanona. Tena leo ny lava enody. Efa namerindesona izany afaka diniko izany rehefa avy eo. Adiny sady mianatra manokom-bary. Ny loaka tsy haiko hoe inona. Tena zaza endriko kosa kay ilay zandriko efa tiany entiko ty lesa ny loaka. Zaho mbola taraiko fa mbola asa tselika ihany ny azoko natao dia nataoko aloha. Ary maninona ma raha ohatra ka mijanona amin'izay rehefa vita ny DTS amin'izay mba afaka manampy andry. Hitako tena reraka mihitsy ndry manenjika etsero. Ny fianarako anefa
be vola ilaina be. Ny ankoanina moa dia manga fotsiny. Efa izay ilay sy nitarigetrako a. Tsy maintsy tafitako ialahy. Efa kely angesy izy e. Aleo lisansa no mijanona raha mijanona. Mba moramora ny tedava lasa amin'izay. Ary aza manany amin'izay ho arerahako e. Mbola tsy mitaraina tanamiepaka akory ange e. Ny asa kokoa ange tsy dia hoe mandriraka be ohatry ny ahoana e. Fondeuse ve dia andriraka amin'raha. Ka le nofonofondry ho lasa dokotera ange zao lasa fandesy izy e. No ny ara-tsitsain'ilay raha matojangy iny izany. Mbola ho avy moa ny andro hitakiko ny famerim-bolako amin'iny e. Aza miteniteny foana ohatran'izany. Azy ny azy. Atao ahoana moa? Zao izany no mahasoa antsika. Afaka mbola manohy fianarana foana angary efa vita ny an'ilay e. Arono ary any. Nahoana izy? Mba nanahoana tokoa re izay tady e. Mba nitiariko antsika ihany ve? Mba azo ny an-tsaina ve ny ady mahafinaritra antsika vao niala teo am-baravarana sika? Raha tsy nisy an'ilay namandry izany a. Ilay namandry mba niantra sy nampiatrano antsika dia asa hoe nakaisika. Sofa atoandro sika vao niakatra taty tanahy e. Izy range mbola vonina nitazona antsika e. Saingy tsy tiako ilay hanome fahasahiranana n'olona. Dia taiza ho any nahita vola be tamin'ireny. Adiniko foana matsiny nanontany andrian'izany. Ve ny sasany aloha nangalariko. Aizako? Fona azy esaosy. Tena nangalariko a. Nangalariko ny portefeuille andravaka. Efa samy ratsy ihaniko. Dia ny sasany ireny vidina telefonina antsika ireny. So aloha fa mba vidiny normal ny nakal'ilay olona azy e. Tsy hoe portsika dia nararodiny tamin'ireny. Aike. Bravo be ho andry aloha e. Tena hoe intelligent tokoa. Raha ankizy miaka zao dia efa hoe andao atory an-dalany indry mety mivaro tena dia za lasa mpisamina. Tsy misy atao kiraraka tany ilay sy mianatra dada. Ekeko hoe diso izy nandroaka antsika nefa neto mifotezitra izy. Moa mena rana koa nanohy nataony. Tsy ireo raha navelany nanazava-miny sika hoe izy ihany angeny naniraka antsika hitady fatin-javatra tany lavitra be tany. Sady mbola niaraka tamin'ilay baiko hoe raha tsy mahita tsy miverina. Dia avy eo sika indray no nampidiny tamin'ny dada. Tena mahay aloha indra matoiny. Izay aneo ahy e. Fa izany eo ihany fa ilay vary lavo kosa aloha. Fa tiantoka be ho ahy kosa ilay sy raha manana baka nefa andehanao an'izany a. Mila mandinika tsara aloha vao manapa-kevitra rehefa tojado mafotra an'ireny. Ary mila ametsika mpamendrehana koa. Inona ny apavaka lahy amin'ny tsy mianatra raha andeha vary lavo ohatran'izany alahary. Izay aloha e. Marina k'izany e. Azao tokony omeko andry. Hianatra tsara ary fanohana hatramin'ny faransika menata. Dia raha antsika vavaka sy fahendrena koa izany a. Na toy inona na toy inona. Efa vita vereny sakafo a. Zay indray ny patron be. Tiako mila karakaraina amin'izay ny amin'ny fa mahabe servisy fotsiny. Mbola eo ambody telefonina foana efatry ny naraina andro no nahitako anao nikitika telefonina efa riva mbola telefonina. Misy zavatra jereko re ato e. Ianao koa izany tsy. Efa vita avy eo any sakafo? Manina marina moa kitsika serira mba mivoaboaka kely ihany a. Dia andy sady misakafo mba miala mahazatra kia. Tena afara samy vehivavy ty ravaka ty kamo izy anao sakafo dia mitady lalana ivoahana foana. Ny trano amin'io mikorotana ambony ambany. Tsy hitako nefa izay tena ataony ato. Raha tsy eo ambody fitaratra dia milalao telefonina. Nandraiko tsy hita tapitapoka ato an-trano fa hoe miaraka amin'ny namany ihany. Tena tsy afeniko latsanenina ankehitriny. Oh, ici la terre. Io manaveo aty andehantsika seria. Angahinao tsy nahandro no andeha hivoaka e. Efa namela vola ho atao sakafo atao trano ny ahy e. Nahoana ny hitady lalana hivoaka an'iray? Io indray lekizitina avy any am-piasana dia aty manala vokona. Eo moky za tsy hivoaka any.
aleoko mandro dia miakatra matory fareraka. Siorako hafana ny rano mafanandroko aza tsy misy ao. Aiza ny fikarakarany eny taloha tonga avy miasa lasa ala amin'ireny paradisa kely ireny ato. Aritako ny hevitra vola kely navelako eto izay zahaza sakafony. Zaho kosany dia iva hinana avelako no nafaty eo rehefa tsy dia merda. Voninahitra ho an'ilay avo indrindra. Dia fitanana ho antsika izay matoky azy. Tserikako izany alesa niarana vita fianarana tamin'lahy. Zao ohatra ny tsy dia tantsonsika. Zao tia. Ahoana alesa? Tena miondrika mpanajana eo anaty Andrea. Satria? Makasitraka e. Raha tsy niezaka nataondre tsy ohatra n'izao mihitsy na niezaka ohatra mihinana ania raha tsy nianatra tsara lahy zava-pony izao rehetrarehetra izao dia misaotra lahy koa tamin'ny fahindrena sy fehezahana be dia be ireny. Dia misaotra antsika sika izany raha mba teto izao dada tsapako ny hafaliany efa tsy ato moa izy dia hoy aho hoe ahoana izany miparikoro amin'izao? Misy tasy tsaratsara proposendre ankadrerako iny ake. Dia mety ataoko aloha izay. Dia ho hita eo misy possibilité d'embauche raha ohatra ka. Kompondre. Fo may tsara ataovy tsara azy inona moa no manalaka na latsy anao an'izany ho tsara ekinanao avy ange izany Oravaka. Aiza izay lamba madio to tsy misy azo anaovana tsony maloto daholo. Nomboka indraiky ty. Aleo ataoko amin'izay ty fa tsy. Inona koa ny ianao fa makaleo mihitsy fa menomeno ndavy. Tena hoe andeha hiasa ve any andro alatsinainy dia tsy misy na dia akanjo azo atsofoka aza. Tony mba misy t-shirt nefa amin'io tsy vita pasoka. Jereo mioritroritra be. Ka maninona nesy iny ento amin'izao raha tsy mety dia io ny fera mbo pasoka ely eo aloha. Eno tandremo maninona tsy hitako ange izany izay nakaka olona karakara to mbola izaho ihany ny fofotra sady velivy. Ka tsy ho boto vavinao koa ny janonako ato ianao ny tetsy ametraka vola anakaramana mpanasa lamba andro esy. Dia ianao izany anao inona fotsiny nalainao mpinakanina tonga saina ny efa rany tsapako ankehitriny fa anakorotana amin'ny fiainako fotsiny ianao. Nisarahanao tamin'ny zanako reny ny mpikarakara jereo nefa izao. Zay inona kiny dirako zaza sy gauche droite reny esy. Ianao nefa zatra mandray vonona koa eo no hoe tara fa aleo aloha andamina fitafiako mbola tsy tapitra izay sujet izay ary miomana fa lasa koa ary aleo mihesika amin'izay so dia zandray no tratra farany eto aleo faranana amin'izay ty tantara ty so izay lava loatra ka mamperitreritra. Maily ndriry ravaka. Ndray izany filarana be ato oay taraiky be aty dia inona ny fika sa aleo rangahy aretako eto aloha toandro vao afaka raha zao fandehaniko. Mandeha ny fotoana leo tako tanin'ny atom-piainana koa dia tsy hitahita akory. Nanahona ry rezay zanako an'izay mbola velona somatsara ihany va resa sambatra za mitoreo lany aika manao izay faraheriko ihany fa tsy hitako izay mba vokany ny volo ty lany fotsiny ary vetivety kosaka ilay filarana etiko efa ho toroko zady
Be da be kosa aloha ny kesym-pandray. To ohatry ny mahagaga ny endrika itsy tovolahy itsy zany to sary manaraka manaraka Ramsey solana nga Ramsey aiza aloha ny vola terinao ty ary ty fa ahoana koa ary zany fijeriko an'ity tovolahy ty dia tena manakaiky be ny endriko mihitsy ny endriny. Tena ohatr'izao mihitsy tamin'ny mbola kely ataoko ihany tsy ho gaga fa raha ny sariko hitako fony mbola kely dia tsisy valaka an'izao. Inona re ty zavatra hitako ty engany ary tena ohatra mivariana be anao Ramsey mandinika zao atao veto ny anaranao fiaino dia ambaniny ny misy ny sonianao dia sorateo koa hoe voavaky ary ekena ao izary eto da inona koa ro maso ansoky sa efa antitra kose tsy dia mbola antitra izy ka fa mifijery ny alo sarandreny hoe mahisita inondreny zay ary fa vita tompoko ty ty ary ny rosianao dia makasitraka indrindra tompoko tamin'ny fatokisana anay andao aza tsisy dia misaotra be tabe re maso to dia mirary soa ianao ny saorany andao ary eo mirary soa manaraka re tena tsy matoko lolo ty bandy kely ty hoe ho jereko ny anarany amin'le kase raha marokoto aintso andriandraina lanitro teny aintso ve io le andriandraina anarako mihitsy andraso tsara hoe nao zany mety hoe anaran'ny ray ihany zany hoe ny zanahany zany izy da ny prénom kosa ny tazomotrareo ihany mitombona ve zany vaky ty ny lohako inona ny ataoko aleo raha nga andrasako eto amin'ny firavana io asaiko lasain'le sécurité izy hoe miandry azy eto tsy maninona zany eretako eto ty eny ary fa miainanao ampitoniana ary aza vao amiko zay fantatrao voalohany aloha dia misaotra be dia be ansia nanokana fotoana kely ho ahy zava-dehibe tokoa mantsy ny tiako ambara amin'izay zao rehefa ny fanadiady lalina teo tsika dia tombitombona ny mahazanako an'izay ny faharoa azavaiko tsara ny zavatra rehetra ry ety am-piandohana dia ataoko ny fofonany raha tsy miendrika anaka tantarao amin'izay ary tena liana be amantsy mpivady zasy lalainy mbola samy tanora fanahy tamin'izany maika loatra ny sehatra teo amin'ny atao hoe fanambadiana nefa ny saina tsy vonina akory tereny kibo koa angamba bevoka be any any izy gidragidra lava ny tokantrano za koa naditra vehivavy ary tena tsy mba nandray andraikitra mihitsy aza navelako ny ady rery tao le vadiko tontolo anto no mba nanampy azy dia ihany koa moa docteur Rayanna zany ray vao teraka mambolana kely se dia lasa ny findrananao lavy niaraka tamina vehivavy tany tamatafy tany aloza nefa ny nahazo atany asa mety hotodiny nataoko angamba nyvadiany vehivavy io nanodikodina vola be tamina orinasa ny asako mantsy noho ny adalako ihany dia natao tamin'ny compte ny vola be io rehefa izay dia hoe hifindra ho any Antsirabe izay roa ka anangana tsenam-barotra lehibe na rirarira ny teo ka taraiky tany Antsirabe tany izy raha teo moa tsy hita
Rehefa tapitalakalea dia niverina taty Antananarivo, niverina teo amin'ireo ray aman-dreny koa Eso, latsa, taimbava isan-karazany no azoko. Tsy nataty an'izany dia naleko ny renireny teny akisendrasendra ny fanojoko tamin'ny tontolo andro. Ary izy no nanampy avy io. Namakasika an'ireny sendray nalainy dokotera Ryan ho vady ary nareo ny findramonina Taretsirabe ireny. Dia izay aloha anaka ny fantatro momba anareo. Dia hono dia aiza zany zao i tontolo antio amin'izao. Io ihany mantsy zany no afaka manamarina an'izao resaka rehetra zao. Efa maty izy. Efa maty? Efa maty. Azo koa ny hoe tsy mahatoky asy, tsy manana taratasy manam-porofon zany koa. Zasy ny reny se vita divorce ara-dalàna raha teo. Ny olana raiko raha ihany narainareo tsy nalala mihitsy. Angamba test de paternité sy zao no afaka hanaporofona an'izao tsy haiko mety aloha raha amse dia aleo aloha iresaka tsara amin'ny anabaviko. Izy efa matotra tsara. Efa amin'ny contact sika dia atsoka ianao sa ahoana? Tsy maninona re fa mba hiangaviako an'se na tsy amelary nareo mianata dia izao mba avelao eo amin'ny any na dia indray mandeha fotsiny aza. Efa ho firy tomaty any izay nikaroako anareo dasay efa nanozy io farahery koa. Fa ifampiresaka tsara aloha Zaminata Efa voalaza ny entso avokoa ny resaka rehetra. Na dia voatelo taona monja raha tamin'ireny dia misy ampahatsary tadidiko ihany aminao. Zany. Rehefa nanao fikarohana kely kosa da dia reto ny sarinao sy neny tamin'ny mariazinareo. Dia lalaina hitako ihany ny zanatsika. Misaotra anao Andriamanitra be fitiavanao. Mba renao ihany ny fitalahoako. Soa aloha fa nisy ndraiky sareko mahagaga tokoa mantsy izao. Azony rakizy no atao hoe antso ny raha aminy ary mbola misaotra anareo foana. Inona ho any tokony isaoranao amin'izany na dia tsy hitako ary ny tahotaka teo aminareo sineny hitako tsara hoe tena nitondra mafy neny teo aminao. Saingy nahoana tezeranay sy ny alahelonay tsy overiny tsy ho dadanay foana anao akory. Ny anampiako an'izany tsy mba nampianarin'ny tazona alahelo loatra izay. Motsy nisy zavatra nampalahelo nataonao hitanay na natrehanay mivantana. Inona moa izany no tokony hankahalanay anao be fotsiny amin'izao? Izay hitanao io efa nariany ny havana koa. Saranay ara misy olo-patatra iray mba azonay hitokiana. Tena zaza endrinareo mianadahy. Eny, sady manam-pahalalana ihany koa. Miterazo mivady misaotra betsaka rakizy misaotra. Dia dada moa izany ny antsonay anao ary zao tokoa milaza foana ianao hoe tany Antsirabe nanadiady nefa maninona ny tsy nanantona ny tranony ary nikariko anay. Andrekaka eny tokoa rakizy tena ny teny an'izany se tonga saina. Hitanareo le vehivavy nandravako nitokantrano tamin'ny eninareo. Hoe maninona izy? Tsy iza akory fa iravaka reny kelinareo amin'izao io. Ohatray? Ravaka. Ravaka any Antsirabe? Eno Ivorondolo be. Tena mba mitobolona ho tiavina koa ankenareo sy dadara ihany izany. Mba matotra rery antso io ihany no mahafoanareo. Tsy misy antony izany ny olana goavana zao dia tanindomindozy raha ihany mila mihetsika. Noho ny fahitako ny ravaka ny asa tao amin'ny poliklinika ihany raha ihany na nino tsy dia nahafahako niditra lalala be teny aminareo ny andren'izay tena paikadiny aloha. Mana koa so hanimba zavatra ny fahalalany hoe misy zanako any amin'ny raha ihany. Dia inona raha ny tokony atao amin'izany? Sao dia tara loatra sika. Indrindritsika izao.
Vita ny kafe. Ary aleo asiako an'le fanafody amin'izay. Zay. De ampiko an'ity rano amin'ny tavoahangy ity. Rehefa tsy maty amin'izao kosa tena ray ihany na dia efa tsy haiko tsony a. Ary alao hiala teto sao dia be question be eo indray iny. Tsara ny andro, balika sarika ho antsika ny masoandro. Ray, ary tombanao kafe le ramatoa iny. Tonga dia misotro fotsiny aho zany dia go. Ay, efa reto koa ny mofo sy ny rano. Mba nilatsahany fanahy masiny ramatoa. Ary aleo miainga amin'izay so tareto indray. Bye Monsieur Ryan. Mihina fa tonga kelikely eo aloha ao ianao dia anao accident mahafinaritra be. Dia any ianao zany dia any. Ery-sasiny Arembe. Anany poliklinika. Anany trano be. Ny fiarako amboarina kely rehefa avy manao accident. Kinona tsony mahorendreto ravaka. Iny ny fiaran-data. Mety andeha hiasa maraina izy. Ay, leo ary raha antsika atao riny. Any ampiasana izy resantsika moramora. Engane izy mba ino atsika. Haiko ihany mantsy ny toetrany. Ohatray. Ohatra ny hafahafa be any izany fitondra ny fiara izany. Tena jijery eo any. Tena loza marina. Kay, maninona zany? Kay, kely be ny haiko zany. Dada, sofana tsiaro ianao. Sanako, mifona sanako, mifony dada, ary izy antso. Lasa nijery fanafody izy. Arasa mbola miresaka be aloha mbola reraka ianao. Efa reraka mafiaka. Reny kely aloha. Ianao koa ny mafilo masositra asa miresaka aloha. Ao areny koa re. Ary izy no iza. Manao any ianao? Za reny namby. Za no rain-janaka lalaina talohanao. Ay, ny onona retely mianaka. Eny, matsara zavatra zao. Tsy afaka miresaka betsaka. Efa mbivotra ny haiko fa... Dada, aza miteniteny foana ry ianao koa izany. I ravaka namosavy dia ho ampiroko ampiasana. Ho daholo ny atota taratasy mahakasika ny fandovana Romenada. Andana fontsy ho aingana so pitelika ho veriny so mahampandovanareo. Efa misy adresin'le avoka hikarakara ny zavatra rehetra ao amin'ny kitapo io lakile mibroko fontsy eo malaky. Mety aleo vonjeko izay dia nareo miantso mpitandro ny filaminana. Eny ary atao masaka tsara mipaikady amandriana le tsy fanineny. Zay karakara tsara dadanareo.
tsy maintsy vitako mivaly fato. Oka aloha natoy inona tezeranao aza alitona ny famonon'olona ny tananao zany a. Iania mba asaivo malakilaky iaintso tiako raha eto izy mba anatrika ny fifonako aminareo menada. Mafy loatra ny adina mpitondraiko anareo ka. Dada, voafitaka angetsika ianao koa zany. Matory kely aloha dia iantso any antso mila tonga ty malaky tokoa izy. Mbola iantso polisy koa ange. Setsy. Hay zary. Atoandro ihany ty ny andro. Reto amin'izany tsy misy resaka lova mihitsy na ny kely ako. Nefa mila avako tsara hoe tsy nanao didy miafina ho azy daty koa raha ny aminy. Ary so dia mba hanebesana koa sary. Zay marina. Leo izy tsy any aingana. Sady mety efa ho avy ny apelina hoe alay voaty amin'ny morika ny fatin'ny iarainy. Mety mbola tratra koa ato ary ve le adala be iny leo tonga dia atao me registra foany dia diktafony ity sady mila maily koa. Zavatra devoly ny fanatrihanako. Ndasy totomina. Inona indray ary zany le fambaika mbola mandrebireby ihany. Mandray ary to. Bonjour madame Ravaka. Vaovao maresaka. Namby. Inona no ataonao aty? Izy indrindra. Mbola mijoro tsara. En chair et en os. Inona koa no alehanao aty? Dia taiza zany nafantaranao ny misy Boribory tokoa ny tany tsy navela ny zava-misy tsy eo ntsika mitsamma. Tako ihany le mpanao ratsy. Koa raha hitanao ady afaka hanao inona? Hanao inona ianao? Inona ny ataonao aty? Saitory ve? Aiza zay profo hoe mampalahelo anakay ianao. Afaka mime tsara aloha ianao mbola manam-potoana tsara tsika zao. Tsy andany lerako amin'izay olona toanao koa maika. Nahoana ary ny teny fandroaka be toy izany sola veky mifanaraka ihany dia rasta vao hifanary olo mpandroso kely mibandika. Fa inona ny tena tadiavinao sisika hiditra fotsiny tsy azoko. Maika be nge aho aminao Tsy mila vaovao ve izany vaovao makasika amin'ny vadinao. Maninona mivadiko? Ary taiza koa moa nafantaranao mivadiko Ndry koa andao aloha androso. Tsy vita tatokotany zany. Ary ny hoe taiza ny nafantarako ny vadinao. Dokotera veky tsy ho be pahalala. Zary mbola malala zavatra betsaka amin'ny momba azy no ianao ko. Eo voaintrany dia ao no miresaka ka. Tsy manaiky misy kotony. Ao ary. Midira dia tenenao aingana izay tena tianao tenena fa maika aho Be kitakita be ry nefa tsy hainao akory. Ilainao be angeo Inona moa zany le antony tsy maintsy ilako anao Ary tonga dia tsoro le vaovao makasika amin'ny vadiko. Pesafary betsy. Zay ny ilainao. Zao mbola tsy maty aloha izy. Efa eo ambava ao amin'ny fahafatesana kosa ny. Maninona kely hoe faty ny vadiko io? Aiza izy eto any aminy azy zao dia zao angiana ianao. Mahay tokoa aloha ianao ty raha hoe ianao sinema be Tsy zaranao ary ve izy ho faty Andray Tsy zay ny tanjonao tamin'ny fanapozinana azy ve? Inona tsara hoe so dia fo lasa dala renao ty? Haiko tsara ny raha ianao
Tarana keva menarana. Ao ve? Bafeperokely ny vavanao ronamby so dia adinonao ary fa atotraniko ny antsika izao. Atotraniko marina. Mahery ianao ravaka. Tsy andandrondoha aminao eto ahy. Rehefa tsy mitondra any amin'ny ray ihany ianao dia nitao mivoaka. Maika nahita azy ve hoe maty any sa hoany? Kalma ao kalma. Ary zaza korontanina. Afaka mifanampy angeo atsika. Ataoko inona koa izay fanampianao tsy misy ilako anao. Za nga vendrana aminao ka ampitombo dénominateur. Ay kosa. Dia miny izany ianao hoe milamina ny zavatra rehetra raha maty raha ihanina. Eny mety efa maty izay raha izao raha ifampiresantsika izao. Ho azonao mora foana ny harembe. Si efa milamina ny amin'izany ay mo. so ary heverinao hoe doty be ohatranao rehefa mangalatra. Efa milamina sy tsara petrapetraka ny zavatra rehetra. Zao hitan'ny masonao rehetrarehetra zao avokoa. Iza no hiara-iady amiko an'ireo eo? Ay ny aika ny farany hoe namonao ny ray ihanina. Ary lasa mivoaka any amin'izay ka. Lasa ho mivoaka. Doto moa zaho ozy izy ianao teo hoe. Finona indray. Adonto koa nefa maharaka tsara hoe misy zaza mianadabe any zanaky ray ihanina. Ary ireo zaza ireo nametrahany ray ihanina ny fananany rehetra. Ary nametrahany le renididi miafina mihitsy. Aiza koa izay zaza eo? Mahita zaza eo nga ianao zao? Zaza efa tsy hitany radary izany ry ihanina. Sady inona moa ny raraiko izay didi miafina any? Anga izany efa any amin'ny notaire. Ary leo tia banginina amin'izay fa mipetsopetsona tsy. Zao ny tsy hainao dia tamin'ny ray ihanina tratran'ny accident teo zany namonjy azy. Zany nanatrasy tany amin'ny poliklinika. Dia efa tena rodana be le reo ka za manoloana anao io nanakina ny zavatra rehetra makasika ny lovanjanany. Haiko hoe aiza misy an'ireo didi miafina ireo. Ary haiko hoe aiza ny tokony hanaterana azy. Mampime koa ty ianao. Ka nahitanao ary aiza izay zaza eo? Tena hitako so matsara ireo zaza ireo mianadahy izy haiko tsara hoe aiza misy andry zareo. Dia tsy iza koa fa anisy Iaintso miasa amin'ny banky. Ka ahoana? Mbola mila fanazavana fanampy ve? Tsy lety esy. Maninona koa ary ny fanovo taminao raha lasa lokely azo efa lamina ny zavatra rehetra. Enao ihany io Ka ahoana? Ala amintsika sa korontanina? Dia aiza ary le didi miafina inona ny atao amin'izany? Ki ary. Bon, zao aleo ary loantsika ifanaraka voatoroko le didi miafina. Fifanarahan'inona indray ronamby Ianao ty koa misy atao Zao manao taratasy ianao. Asianao ny mombamomba anao rehetra io. Sy ny mazava tsara koa miaraka amin'ny fotokopia ny karapanondronao. Tsy le ty atao inona daholo izany Ary aza tapahanao aloha ny teniko io taratasy io legalizentsika. Io ny mandrakitra hoe enao ravaka nandany sy nihinana an'le vola be nalaiko tao amin'ny orinasa nisako taloha. Ary raha misy ny arakaraka dia ay ve tantara efa tolo be ke izany ry ihanina efa tsy misy mpaharakary izay izany ary tsy misy maharaka tsony. Dossier classé zany. Non. Mbola mitsoy ny anketiny amin'izany na dia efa 20 taona lasa azy izay. Dia fa mbola olona karohana foana ny ahatra amin'izao Maniafina fotsiny moa izany. Raha vao manao vinany kely eo fotsiny dia mamarana ny tantaram-piainako any am-ponja. Ka ahoana mandeha any ragany lera. Aingany eny ary vity ty taiza amin'izay ary le dity ariva ihany ty ny andro. Omeo ty aloha vakiko tsara raiza le photocopie teo. Asa dia mahatsiravina kory namby azy. Eo aloha le karatra originaly le.
omeo aty ny fahina nge nanaovantsika ny legalisation e. Orinampy Maninona? to mitady vaty any ianao zany e. Tandremo Zay efa mety reto. Mba kalma koa raha rehefa miara-miasa amiko azy. Ka andao ary ho any ambony aloha e. Misy lakile ho alaitsika iny. Andraso izy le miakatra ny tohatra tsara iny. Tonga de velesiko ty vazy ty ny lohany. Avy eo vonoko faty. Ariko any amin'ny rano mandeha any ny fatiny. Andraso anaovako azy. Ravaka, efa maily be ny aty e. Vita somatsara iny no fandefenana ny dada. Mafy. Tena mafy zao. Nandata ny foko mafy koa reny lokony teo am-pialana andeny. Ny fopony ary izy. Tsy nanaiky ange izy raha tsy nitodosany alay. Efa mbivotra ny aiko izy. Efa sambatra kisi ny zay e. Torotoro ery ny fanahiko nahita ny fatiny sy ny vatina kampana. Pindra natoko tsika. Tena mafrizita. Mbola tsy nangeky toy izao ny norako e. Tena lozana izy mivatsy. Za daholo ny fototra izao e. Nahoana ary tsy za maty e. Nahoana ny olon-tsotra sy marina toy ireny nalainao. Tsy san'izany rery dada. Efa voatazona ny mpanao ratsy isan'andreny valimasana izy. Maran'izany e. 12 taona hatramomaizina. Sady mbola tapaka koa ny tongony tamin'ilay natosiko dada. Ka raha tsy natosiko koa ny izy tamin'iny dia problema be. So ary fa mba hitako tamin'ny aloko amin'ny fihetsoniko. Raha tsy zany tena fetsy aloha dada e. Raha tsy nisy an'ilay taratasy iny e. Mety ho nigadra niaraka taminy koa ianao. Zay indrindra matsy. Zao mba ny lamanto fotsiny naloha. Ka le avoaka natorin'ny ray ihany na ny tena enjany. Nanampy be atsika izy. Ok izay reto ny fametsovetsoana ny lasa. Aleo ny ankehitriny no banjinina. Inona izao ny atao? Hijanona eto Antsirabe ve atsika sa hiavy anao Antananarivo? Mizara ny fivelomantsika e. Za aloha tena tsy te saraka aminareo mianadahatsonika. Efa mafy be tamiko ireny ady ireny. Mafy tamiko ny namelanareo ady irery. Tsy tiako eritreretina intsony izany dada. Tena enjany reny. Mba ho tapitra amin'izay koa ny adintsika e. Ie, dia mba tsy mafy ady soa izany tsikako. Na koa hoe ady irery. Mba hiara-miady. Mafiady. Nosoratany Njara Somiora lalaina Patricia. Nirina. Ralala. Olravaka. Nofy. Lairako toarso. No nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mafiady.